Fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra atolotry ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Anio ho tarihany mpitandro ny narandria malala Emmanuel Mivady ary nitondra ny afatry ny tompo kosa dia ny filohan'ny FJKM Dr Irako Andriamahasoa amimpitandrina. Viavana, fifaliana lehibe ho antsika ny fahatrararantsika izao fotoana malaza ho an'ny fiangonana izao, dia ny fahatsiarovantsika nandrosahan'ny tompo ny fanamasina ho an'ny fiangonana, dia midika fahaterahan'ny fiangonana, fiandohan'ny fiangonana izany. Fifaliana lehibe ho antsika izany, ka tsy ataontsika manaka na ny fifaliantsika ny tsy fahafahantsika makany amin'ny trano fiangonana, tsy ataontsika manaka na fifaliantsika ny valanaretina na ho an'izay mbola any amin'ny toeram-pitsaboana aza ka manaraka an'izao fotoana izao, tsy ataontsika manaka na ny fifaliantsika izany fa manatrika antsika ny fanamasina, mahita antsika ny fanamasina, te hitoetra ao anatsika ny fanamasina ary te hahary zava-baovao eo amin'ny fiainantsika ny fanamasina. Andehary ny Salamo 8:7. Salamo 8:7 manomboka amin'ny andinin'ny 7 ka hatramin'ny andinin'ny 4:40 no iarahantsika manambara izany asa ny fanamasina izany, manao hoe: aiza no ialako amin'ny fananao? Aiza no antsirako tsy hoe ho anatrehanao? Na dia miakatra any an-danitra aza aho dia any ianao, ary na dia manao ny fiainana tsy hita ho fandriako aza, indro any ianao. Na dia maka ny elatry ny maraina aza aho mba hitoetra any am-paran'ny ranomasina, dia mbola entiny tananao ihany aho na dia any aza, sy azon'ny tananao ankavanana. Ary na dia hoy izao aza, aoka maizina anarona, ary aoka mazava manodidina ho tonga alina. Tsia, fa ny maizina aza tsy mahamaizina aminao, fa ny alina dia mahazava toy ny andro ihany, ka sahala ny mazava sy ny maizina. Fa ianao no nahary ny voako, namolavola tao an-kibon'ny reniko ianao. Hideranao fa mahatahotra ny sy mahatalanjona ny nanaovanao mahagaga ny asanao, ary fantatry ny fanahiko marimarina izany. Amen.
ndiarintsika iombona amin'izao fiderana izao. Misaotra sy mankasitraka anao izay ry Andriamanitra rainay. Rainay noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo ilay nanomeanay ny fanahy masina na dia tsy hita ny masonay azy dia manatrika anay, mampianatra anay, mananatra anay, manazava anay, mitaridalana anay. Tsy voafetra ny fotoana, tsy voafetra ny toerana ianao ry fanahy masina, ary na dia mitady andositra anao aza izahay noho ny fitiavanao lay mialanenina, noho ny amin'ilay fitiavanao tsy mety tofoka dia manaraka anay, mananatra anay, mandresy lahatra anay, mampibebaka anay mandrakariva ianao ry fanahy masina. Mahagaga ny asanao, mahary anay ho olom-baovao, mahatonga anay ateraka indray, mahatonga anay manana fiainam-baovao. Ianao fanahy masina ato anatinay koa misaotra anao izay noho ny amin'izao fotoana izao ahafahanay mieritreritra, ahafahanay mandinika lay fiainan'ny fiangonana tamin'ny voalohany, ny herin'ny fanahy masina ny rotsaka tao amin'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany, nanova olona marobe ary nanova ny fiarahamonina. Irinay Tompo, mbola ovangin'ny fanahy masina izay, ny fanahy masina anafaka anay amin'ny torimasom-panahinay izay mahavariana anay eto amin'ity izao tontolo izao ity. Bavaka aminao izay Tompo, vangio amin'ny alala ny fanahy masina izay, ka ny vaky teny, ny toro-teny any ampifo anay, atonga anay ho olona araka ny sitraponao, atonga anay tahaka ny fiangonana tamin'ny voalohany, ny joro vavolombelonao Kristy, tamin'ny teny, tamin'ny asa nanome voninahitra ny anaranao. Ka dia fananao masina mangy anay rehetra, na iza izay manerana an'izao tontolo izao, na inona toe-javatra iainanay, araka ny teninao teo dia manatrika anay foana ianao ry fanahy masina, dia mitenena aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anaraka ny fivaky ny tenin'Andriamanitra isika araka ny voasoratra ato amin'ny bokin'ny Ezekela mpaminany. Ezekela 4:7 raisina amin'ny andininy 2:20 hatramin'ny andininy 7. Tohizana ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 4:9 raisina amin'ny andininy 2:20 hatramin'ny andininy 5:10. Ary faranana ao amin'ny bokin'ny Korintianina voalohany 2 ny andininy 1 hatramin'ny andininy 5. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Koa tovy amin'ny taranak'Israely hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, tsy noho ny aminareo no anaovako izany ry taranak'Israely, fa noho ny anarako masina
izay nolotonareo tany amin'ny jentilisa izay naleanareo, ary ho amasiniko ny anarako lehibe izay efa nolotonareo tany amin'ny jentilisa, ka dia ho fantany fa izao no Jehova, ho Jehova Tompo. Rehefa miseho masina eo imasony aho amin'ny ataoko aminareo, fa ahidiko avy any amin'ny jentilisa ianareo, ary angoniko avy any amin'ny tany rehetra, ka hoentiko ho any amin'ny tanànanareo. Dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio, ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny samponareo rehetra no anadiovako anareo, ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofonareo ny fovato, ka omeko fo nofo ianareo, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka atonga nareo andeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. Ary onina any amin'ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo ka oloko ianareo, ary izao ho Andriamanitrareo. Ary vonjeko ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra ianareo, ary antsoko sy ataoko vokatra ny vary, ary tsy anaterako mosary intsony ianareo, ary ataoko vokatra koa ny voankazo sy ny vokatry ny sa, mba tsy ho voalatsany ny jentilisa amin'ny mosary intsony ianareo. Hoy Jesosy, mbola manana zavatra maro ho lazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fanahy fahamarinana, dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Fa tsy teny ho azy izy, fa zay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izy ankalaza fa ndray avy amin'ny izy ka anambara izany aminareo. Izay rehetra anana ny ray dia ahy avokoa, koa izany no nilazako fa mandray avy amin'ny izy ka hanambara izany aminareo. Ary izao kory rahalahy, raha tonga tany aminareo dia tsy tonga tamin'ny teny sy fahendrena marevaka, raha nitory taminareo ny zava-miafina izay an'Andriamanitra, fa nini tsy hafantatra zavatra hafa teo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Ary izao raha tany aminareo dia azo ny fahalemena sy ny fahatahorana ary ny fangovitana be, ary ny teniko sy ny toriteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona, fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery, mba tsy iorena ny finoanareo amin'ny fahendren'olona fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Vavaka sikariavana. I Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay eo, mitera sy manome voninahitra anao zay, satria ianao dia Andriamanitra mahatoky. Zao mantsy ny teny fikasana nambaranao.
mahatsarynareo hoy ianao ny fialako fa raha tsy andeha dia tsy ho avy aty aminareo mpananatra fa nandeha tokoa ianao ary dia nirahanao tokoa ny mpananatra ka dia mifaly amin'ny fahatongavany fanahy masina izahay misaotra anao zay zany toetranao mahatoky izany io ravoravonay ankehitriny satria mandraka ankehitriny dia mbola azona enterana ianao sy ny teninao koa miteneny indray ary ka ny fanahinao masina tokoa ny hanazava aminay izay sitraky ny fonao ny fanahinao masina le hanorona ao anatinay izay ambarany teninao ary hahatonga anay koa hifaly sy haharitra amin'ny famonjena efa nomenao hahatonga anay ho fitahina ho an'ilay firenena amin'ny anaranao Kristy velona tompo sy mpamonjy anay. Amen. Ravina malala dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy omeny izao andro firavoravona lehibe ny Pentekosta izao. Ary faly mizara amintsika koa izao afatra roa sosona izay tiany tompo hampahirizana antsika izao. Ny afatra voalohany dia ny hoe misaoran'Andriamanitra no ny harem-behivavy omeny antsika ao amin'ny fanahy masina. Misaoran'Andriamanitra no ny harem-behivavy omeny antsika ao amin'ny fanahy masina. Zava-dehibe ny avana marary izany antso any satria alaim-panahintsika indraindray hiaino matetika ny resaka momba fanahy masina, makiny amin'izany, hianatra ny amin'izany, fa adinodinontsika ny hisaotra n'Andriamanitra ny amin'izany. Tahaka ny anadinon'ny olona sasany hoe teo amin'ny androm-piainana kristiana tsy mbola nahatsiaro mihitsy misaotra anao aho Jesosy no nanekenako ho fato aty amin'ny azo fijerena, misaotra anao aho no nandatsahano ny rahanao amin'izena, misaotra anao aho no nitsangana tamin'ny maty anome fiainam-baovao, misaotra anao no niakaranao any an-danitra hanokatra ny lanitra idirako. Misy olona mbola tsy mahatsiaro an'izany fisaoran'izany mihitsy. Ary raha mahatsiaro manokana ny fanahy masina tsika ankehitriny dia antsoin'Andriamanitra hoe misaoran'Andriamanitra no ny harem-behivavy omeny antsika ao amin'ny fanahy masina. Raha miresaka an'izany harem-behivavy izany sika ravana marary dia mba nitsongaiky ho anao ireto fanambarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra reto. Misy 7 izy reto. Ny anankiray voalohany indrindra dia izao: Jesosy avana dia nilaza fa ny fanahy masina dia loharanony boboka. Loharanony boboka. Ary ray zany ilay harem-behivavy ao amin'ny fanahy masina. Zao ny nambaran'i Jesosy, zao voasoratra amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko 7, andininy 7 amin'ny 30 hatramin'ny andininy 7 amin'ny 30. Ary tamin'ny andro farany, izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravona, dia nitsangana Jesosy ka niantsona na hoe raha misy olona mangetaheta aoka izy anatonaka hisotro, izay mino aho dia izy onony rano velona miboiboika avy ao an-kibony araka ny voalazan'ny soratra masina. Dia hoy ny fanazavany Jaona manao hoe ary ny fanahy na ny fanahy masina izay foraisiny mino azy no nolazainy tamin'izany fa ny fanahy masina tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahitra. Ny fanahy masina dia loharano miboiboika ary miboiboika avy ao anaty, miboiboika toy ny onony rano velona araka ny filazany azy. Ka raha misy olona mangetaheta izy hanatona izy izay manaiky marina an Jesosy Kristy ho tompo, manaiky marina an Jesosy Kristy ho mpamonjy, mino azy maro, misotro azy hoy ny ambarana eto, ka izy ekena hiditra ao anaty hitondra ny fiainana izay hoentiny tahaka ny rano izay sotroina mitondra aina ao amin'izay misotro azy, dia andraiky koa izany fanahy masina izany dia loharano miboboka ao anatiny. Andrandiavana no harem-behivavy omena antsika ao amin'ny fanahy masina, fahampo no omen'Andriamanitra antsika ao amin'ny fanahy masina. Fa raha loharano miboboka amin'ny fanahy masina, iresaka amin'ny zavatra faharoa, loharano inona moa izy? Ambarany teny mazava tsara amintsika ravana marara fa ny fanahy masina dia loharano ny hery hijoroany ho vavolombelona. Ny fanahy masina loharano ny hery hijoroany ho vavolombelona. Ny asan'ny apôstôly toko voalohany andininy 9 dia anisan'ny andininy malaza eo amin'ny fitoriana ny filazantsara sy ny fijoroana ho vavolombelona. Ary ain'ny kristianina maro tsy enjely rehefa nilaza Jesosy manao hoe fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Ka loharano ny hery hijoroana ho vavolombelona amin'ny fanahy masina. Raha irahina ho vavolombelona ny mpianatra, ny hery ahafahany mandeha dia ny hery avy amin'ny fanahy masina. Ary misaotra an Jesosy isika, misaotra an Jesosy isika, nanome ny fanahy masina fa tsy afaka mandeha isika raha tsy eo ny fanahy masina. Ary nipofony ny fiainan'ny mpianatra voalohany zany. Raha mbola tsy tonga ny fanahy masina dia mpianatra nihidy aman-trano natahotra no nisy. Fa rehefa tonga kosa ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta, ireo mpianatra nihiboka aman-trano, niafina, natahotra ireo no nanjary ny teny tamin'ny fahasahiana nanakoako nanaitra ny Jerosalema ray vohitra
satria tonga le hery hijoroana koa vavolombelona dia ny fanahy masina fa tsy loharano ny hery hijoroana vavolombelona ihany ny fanahy masina ry havana marara fa indrindra koa loharano ny fampiraisana izay ny fahatelo fanahy masina loharano ny fampiraisana ny apôstôly paoly dia namela hafatra lehibe ho antsika tamin'ny taratasy voalohany izay ny soratony ho an'ny kristianina tany korito ny korintianina voalohany toko 12 andininy 12 sy ny andininy 17 fantatsika moa fa ny fiangonana tany korito dia fiangonana zay nitandondomo ny fisaratsarahana any ampiantoany ny epistily io dia voalaza hoe voazarazara nga kristy nareo miteny hoe zany paul zany apôlosy zany zao tsy voazarazara nga kristy hoy izy ary izao no fampahasivana lehibe izay nambarany paoly apôstôly eo amin'ny korintianina voalohany toko 12 andininy 12 sy 13 io amin'ny anarany tombo fa tahaka ny tena iray ihany hoy izy anefa maro ny momba ny tena ary reo rehetra momba ny tena ireo na dia maro dia tena iray ihany dia tahaka izany koa kristy fa fanahy iray ihany no nanaovambatisantsika rehetra ho tena iray na jiosy na jentitisa na andevo na tsy andevo ary isika rehetra dia efa nampisotoana ny fanahy iray ny fanahy masina no loharano ny fampiraisana ka fampiraisana izay mihoatra ny fahamaroantsika fahamaroana eo amin'ny lafin'ny vatana moa no ambaran'ny paoly amin'izany hoe za tanana vy ianao tanana vanana i ranona tongotra i ranona maso ranona sofina ranona vava zay le ohatra ambarany eo amin'ny korintianina voalohany toko 12 ny fahamaroantsika dia tsy olana mihitsy fa ny fanahy masina dia loharanony fampiraisana mametraka atsika amin'ny toerana tokony isy atsika avy ao anatin'ny fifamenona tanteraka ary io fanahy masina koa loharanony fampiraisana izay mihoatra ny fahasamihafantsika rianina jiosy rianina jentitisa tsy olana zany firenena samihafa volotsaina samihafa finoana fototra samihafa ny angara tsy maninony zany fa noho ny amin'ny finoanany kristy sy ny fanekena azy ho tombotra mamonjy ny fanahy masina nanaovambatisantsika rehetra ho tena iray ka mihoatra zany elanelany firenena samihafa zany ny volotsaina samihafa zany ny tarazo samihafa zany ary mihoatra noho zany io fanahy fampiraisana dia mitoanantsika hihoatra koa na dia ny saranga sy ny tarazona velany tantara reto andevo reto tsy andevo reto mainty reto fotsy sy ny sisa zany tarazo rehetra zany zay mahasamihafa atsika mety tsy azontsika kosehina ny tantara raha malagasy tsy afaka ho amerikana mihitsy akory raha sinoa sazy tsy afaka ho frantsay mihitsy akory tsy azontsika kosehina izany fahasamihafana zany saingy tsy azontsika averako sakana intsony ao amin'ny fiombonantsika satria efa eo ny fanahy masina le loharanony fampiraisana ary antsontsika ry havana marana hahatsiavany arem-behivavy zany dia hoy paoly nanotrony kristiana tany efesosy ny efesiana toko 4:7 dia zao nafarako aminareo nareo tokony mazonto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fiam-pihavanana firaisana avy amin'ny fanahy ny fanahy masina no loharanony zany fampiraisana zany anjarinareo ny tany zany fa iresaka fito amantsareo zao fa efatra ny fanahy masina tsy hoe loharanony boboka fotsiny tsy hoe loharanony hely hijoroany vavolombelona fotsiny tsy hoe loharanony fampiraisana fotsiny fa indrindra koa loharanony fankatoavana tena mampieritreritra ry havana ny ambaran'ny ezekela mpaminany araka ny faminaniny nampitondraina azy ezekela toko 9:3 ny andininy 7:20 izao ny voasolotra aminarany tompo ary ny fanahy io no ataoko ao anatinareo hoy Jehovah tompony maro ka hatonga anareo handeha araka ny lalànako sy hitandrona fitsipika io ka hanaraka azy asa rahintsika tsara zany ry havana malala ny teny Jehovah tompony maro ny fanahiko ataoko ao anatinareo ka rehefa ataoko anatinareo io fanahiko io dia io no mahatonga anareo handeha araka ny lalànako misy lalàna eo nareo mandika lalàna foana ny ataonareo hatramin'izay amin'ny ditranareo fa rehefa omeko anareo fanahy masina io no hahatonga anareo handeha araka ny lalàna napetrako dia hitandrina ny fitsipika io ka tsy hanaoko totoa amin'izany tsy hanao izay say patatrareo fotsiny fa hanaraka azy hampiatra azy eo amin'ny fiainanareo aiza daholo ny loharano zany fampiarana zany fitandremana tsy anaovanako totoa ny fitsipik'Andriamanitra zany zany fandehanana araka ny lalàn'Andriamanitra aiza daholo ny loharano zany ny fanahiko izay atao ao anatinareo ka ny fanahy masina ry havana malala ny loharano ny fankatoavana tsy ny finiavantsika tsy ny fanapahan-kevintsika tsy ny fahalalantsika fa ny fanahy masina ekentsika tena hiditra hiasa ekentsika tena hitarika antsika no loharano ny fankatoavana maro eo amin'ny fiainana kristianina zany hoe naoviana no tsy mahay mankatoa na tsy mahay mankatoa ianao dia tsy maintsy manontany tena manao hoe nanaiky asa tsy nanaiky ny asan'ny fanahy masina anatin'ny fiainako
fa raha tsy manaiky miasa amin'ny fanahy masinantsika raha tsy manaiky nyfitania fanahy masinantsika tsy afaka hankato marina an'andriamanitra ny lalàna ny fitsipiny ny sitrapony isika eo amin'ny fiainantsika manontolo fa ny fahadimy lavana marara dia izao ny fanahy masina ihany koa dia loharano ny fahamarinana loharano ny fahamarinana jesosy rehefa nanafatrafatra ny mpianatra talohan'ny aingany dia namely zao teny zao mijona toko fahinambifolo ny fahatelambifolo hoy jesosy hoe fa raha tonga amin'ny fanahy ny fahamarinana dia izy nitaridalinareo ho amin'ny marina rehetra ho amin'ny marina rehetra ka ny fanahy masina ny loharano ny fahamarinana satria izy dia fanahy ny fahamarinana ka afaka mitarika antsika koa ho amin'ny marina rehetra tsy ny marina miovaova izay ianarany mpianatra any amin'ny filozofia koa na ny marina miovaova iadina hevitra eo amin'ny setry ny fiarahamonina koa tsy ny marin'olombelona fa ny fahamarinan'andriamanitra ilay fahamarinana mandrakizay ny fanahy masina no loharano izany fahamarinana izany ary misaotran'andriamanitra tsika ry havana marara raha nomena izany fahamarinana tsy miova izany hifikirantsika ao anatin'izao tontolo izao miovaova amin'ny fahamarinana mandrakizay izay tsy miova vatolampy azo iorenana ary vato fantsika mahasedra ny onjany tantara sy ny firenkevitra rehetra eto anivon'izao tontolo izao fa mbola tokony hanambara koa aminareo ty zavatra fahageniny ity fa ny fanahy masina dia loharano ny fahendrena loharano ny fahendrena rehefa naminany ny amin'ny avin'ny mesia isaia mpaminany ny isaia toko valakimbifolo andininy voalohany sy faharoa dia laza manao hoe ary isy lofo mitsimoka eo amin'ny fototro jese ary isy mitrebona avy eo amin'ny fakany ary ny fanahiny Jehova hitoetra ao aminy dia ny fanahiny fahendrena sy ny fahazavantsaina ny fanahiny fanolorantsaina sy ny faherezana ny fanahiny fahalalana sy ny fahatahorana an Jehova zany ny fanahy masina ry havana ny fanahy masina dia fanahiny fahendrena sy ny fahazavantsaina fanahiny fanolorantsaina fanahiny fahalalana izany fanahy masina zany ary misaotra n'Andriamanitra sika no zany arem-behivavy omeny antsika amin'ny fanahy masina zany hanomezana izany fanahiny fahendrena zany hoantsika fanahiny fahazavantsaina zany zany fanahiny fanolorantsaina fanahiny fahalalana zany ka ahafahantsika mijoro eto anivon'izao tontolo izao ary no porofoy ny tantara hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly avana marana ny fahamarinana zany mahatsiaro ohatra ao amin'ny asan'ny apôstôly ny tantara n'ilay martyra voalohany Stéphane moa nilazantsika azy eo amin'ny baiboly protestante Etienne izy amin'ny teny frantsay ianao izay manana anarana hoe Etienne zany dia ianao azon'Andriamanitra ampiasaina fenono zany fanahiny fahendrena zany fa voalaza fa tsy nahatohitra ny fahendrena sy ny fanazy ny tenenana Stéphane ireo olona izay nanohitra azy ary mahafinaritra mahatsiaro an'izany ry havana marara izaho koa ianao koa dia tian'Andriamanitra nomeny zany fanahy ny fahendrena zany zay fanahy ny fahendrena mahagaga afaka hijoroana tsara ahafahana mijoro ka na inona hely amin'ny fanoherana dia afaka mijoro satria ny mpanohitra tsy afaka hahasedra mihitsy hahatohitra mihitsy izany fanahy masina fanahy ny fahendrena zany ary maro no midadasy zany rem-behivavy zany horaisiko ny fahafito hamaranako azy hoe ny fanahy masina dia tena loharano ny fanantenana loharano ny fanantenana rehefa nanoratra ho an'ny kristianina tany Roma Paoly kristianina izay tsy izy mono nanorona ny fiangonana tany fa ny epistily no soratany dia nametraka izao sodrano mahafinaritra zao ho azy ireo manao hoe ary Andriamanitra ny fanantenana ny hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina mitombo amin'ny fanantenana ianareo ary aiza ny loharano anivozanao zany fitombona amin'ny fanantenana zany ny hery amin'ny fanahy masina satria loharano ny fanantenana ny fanahy masina adrano ry havana marara no zavatra mahagaga zay omen'Andriamanitra antsika ao amin'ny fanahy masina ka na inona vesatry ny fahadisom-panantenana mety mitranga eo amin'ny fiainantsika ny fanahy masina miasa ao anatintsika dia mampitombo antsika amin'ny fanantenana ihany tsy horesiny zay rehetra mety ho faky vily tsy horesiny ny fahadisom-panantenana mitarika ny hafa zay tsy mba hiasanja amin'ny fanahy masina zany any amin'ny amorony asa amin'ny famozam-po fa enti ny fanahy masina kosa miakatra eny amin'ny tendo avo ny fanantenana vaovao mandrakariva ao amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika hoy aho hoe zany no afatra tena hampahirezana antsika amin'ny andro pentekosta ity misaoran'Andriamanitra
no ny arem-behivava omeny ao mifanahy masina fa mifanahy masina dia loharano miboboky loharano ny hely hijoroana vavolombelona loharano ny fampiraisana loharano ny fankatoavana loharano ny fahamarinana loharano ny fahendrena loharano ny fanantenana mena antsika zany ary santiona amin'ny fotsiny zany ry havana malala fa azontsika toizana amin'ny fitrandrana izay ambarany tenin'Andriamanitra amintsika fa teo am-piandohana dia niteny tamintsika manao hoe hafatra roa dia horaisiko ny hafatra faharoa amaranana zao ho hafatra ampitaina amintsika zao ry havana malala ny hafatra faharoa dia zao ivelomy ny fitiavana vokatry ny fanahy masina ivelomy ny fitiavana vokatry ny fanahy masina pentekosta masina ny andro zao ry havana ary raha mamadibady tsika ohatra ny bokitranainy ny dictionnaire amin'ny baiboly malagasy dia manazava amin'ny pentekosta izy manao hoe ny pentekosta zao andro fanaterana ny voalombokatra araka ny nomerito fa 8 zany andro fanaterana ny voalombokatra fa ny mofo izay aterina ho an'i Jehova tamin'izany andro zany dia mofo natao tamin'ny santabokatra voalohany indrindra zay zany zao andro pentekosta tena fotoam-bokatra mihitsy satria moa zany ny fotoana ny fararano amin'ny Palestina sy eto Madagasikara dia mitovitovy ary mahatonga hoe rehefa tonga amin'ny fotoana ny pentekosta fa zao dia fotoana manao voka dehibe azy manao voka dehibe ary enitsika aty amin'ny radio sy ny fampirezam-baovao samihafa rehetra voka dehibe ny any voka dehibe ny any satria fotoana ny fararano fiakaran'ny vokatra zany dia zany mihitsy fa zao inona ny vokatra andrasan'Andriamanitra amin'izao fotoam-bokatra lehibe ny pentekosta zao dia mahatsiaritsika ry havana ny teny amin'ny Galatiana 5 izay nampanoratin'ny tompo any Paoly rehefa nilaza manao hoe ny vokatry ny fanahy dia fitiavana ny vokatry ny fanahy dia fitiavana ary zay nanaovana antso ivelomy ary ny fitiavana vokatry ny fanahy masina manao pentekosta ianao zao fotoam-bokatra zao ny vokatra tian'Andriamanitra ho hita mihoatra ny zavatra hafa rehetra eo amin'ny fiainantsika ry havana malala dia ny vokatry ny fanahy ny fitiavana mamela ry havana resaka kelikely grika aminareo rehefa mamaky ny baiboly mantsika dia alaim-panahy hitanisany amin'ny hoe inona ny vokatry ny fanahy misy vokatra sivy ao dia ny vokatry ny fanahy dia fitiavana fifaliana fiadana dia toizantsika hatrany amin'ny fahasiviny tsy diso tanteraka zany ry havana malala fa rehefa mamaky ny teny grika na anoratan'ny Paoly ny testamenta vaovao isika dia gaga fa raha adika arabaky teny izay nisoratan'ny Paoly lazaiko amin'ny teny frantsay dia zao nisoratan'ny Paoly eo manao hoe le fruit de l'esprit et amour izany hoe ny vokatry ny fanahy dia fitiavana raha lazaina amin'ny teny malagasy zany dia hoe ny vokatry ny fanahy fa tsy ireo vokatry ny fanahy izay milaza maro fa tokana le fruit singulier hoy nareo zanatry ny frantsay ka ny vokatry ny fanahy masina ry havana tsivy akory araka ny fansantsika raha ihany fitiavana dia ambara mpanomika soratra masina ny hoe ka inona daholo ary le valosisy zany dia endrika isehoany le fitiavana hoe inona raha fatarana fa misy fitiavana ao misy fihaliana sy fiadanana ao hoe ahoana ny fomba iasan'ny olona manana zany fitiavana zany dia izy maharopo hoe mora fanahy sisy dia inona ny fepetra azonany zany hoe dia izy manana finoana ao anatiny ao zany ry havana ireo zavatra sisy ireo dia fanambarana avokoa ny antony ny vokatra ny sehoany fitiavana zany fa ny vokatry ny fanahy masina dia fitiavana tena singulier mihitsy milaza tokana ny teny grika ampiasain'ny Paoly ry havana dia io fitiavana io inona ary no antso antsika ry havana ny antso antsika dia zao nge zany ianao izay manao pentekosta ankehitriny ivelomy ireny fitiavana vokatry ny fanahy masina miaino anatina fiarahamonina tena tia miady ho antsika tia mivazavaza tia mifanipitra tia mifanaratsy tia mifanala-baraka tena mampalahelo ry havana ny fiarahamonina misy antsika ankehitriny anarany fotsiny tsika malagasy dia ao anatin'izany hoe rehefa miresaka anao malagasy dia mba afaka mirery manao hoe zay manana zany teny zany antsoina hoe fihavanana zay sarotra mihitsy mandika azy amin'ny teny-pirenena hafa sange aiza moa zany fihavanana zany aiza ny fihavanana zany tsika zany dia manjary mandrehany amin'ny fampelezam-peo any amin'ny télévision sy ny sety samihafa reo manao vazaha-mody miady fa reo tsy manao vazaha-mody miady ary reto manao gasy-mody mihavana zany le sary manjary hitatsika eo anivon'ny fiarahamonina ry havana maro ny zavatra mampalahelo dia zao raha eo anivona fiarahamonina kapobeny fotsiny tsy kristianina zany dia ataohoana fa rehefa tonga eo anivon'ny fiarahamonina samy kristianina no misy an'izany dia manontanyteny ianao manao hoe fa ngatsy niraisina ny fanahy masina ary le fanahy masina niraisina ngatsy namokatra fa tokony hisy vohita misy hazo maniry eo zay zao ny sary omeny Paoly hazo maniry eo dia misy voany iny le fruit de l'esprit misy voany eo nahoana
nahoana no voasary no ambolenao ka tsilo fotsiny mivoaka eo fa tsisy voana le voasary na voasary no ambolenao ka voafa no hitanao eo mizatra tsy minana tsy miady amin'izany zavatra any raha ny fanahy masina tokoa ny ekena ao anatin'ny fiainantsika tokony ho hita ny vony eo anatin'izany fiainantsika nyvokatra avy any dia fitiavana antsono ny tenin'Andriamanitra tsika riavana marana antsono ny tenin'Andriamanitra mba tena hanaiky marina ny fanahy masina hiazo anatin'ny fiainantsika ka mba hahay mandeha amin'ny fitiavantsika hay mandeha amin'ny fitiavana miendriny samihafa endriny samihafa ahoana miendriny lesatsotra indrindra moa zany zao manao hoe mba mianatra mahay mifamela heloka hoe fa misy olona tena tsy mahay mifamela samy kristianina tsy mahay mifamela heloka mpiray tam-po samy kristiana tsy mifamela heloka ray aman-dresy zanaka samy kristiana tsy mahay mifamela heloka vinanto sirafozana samy kristianina tsy mahay mifamela heloka tsy liavana pentekosta ny andro hivelomy ny fitiavana vokatry ny fanahy masina mba amin'izao andro pentekostra izao mba ho afaka hiteny ianao manao hoe fanahy masina fenohy ny fitiavanao manafitoana ranony fa vonina hamela heloka azy nizatra natondrany nanaharary ah misy tsy adiniko zany fa za vonina hamela azy amin'ny anaran'i Jesosy izany liavana minasan'Andriamanitra ao amin'izao andro pentekosta izao mba hisy fandrindram-pihavanana vaovao indray fifamelan-keloka vaovao indray dia tena fanekena marina ny fanahy masina hiasa hiotra ny lolom-po ny lotom-po ny fandrafiana ny fisaratsarana ny fifanderana ny ady lasa mihafa rehetra atao ka na ny politika na ny resaka firazana na ny resaka lova na ny resaka rehetra fifandonana samihafa nateraka ny zavatra samihafa eo amin'ny fiainana dia mba hioarantsika no ny hery amin'ny fanahy masina avokoa zany satria efa nomena izany fanahy masina zany ary raha noraisina tokoa zany fanahy masina zany dia mamboly fitiavana marina ao anatsika izy raha riavana marina no antson'Andriamanitra antsika dia mba hiova ny fomba fiteny ka tsy ho teny mandratra manafotoana no ampiasainy fa mba ho teny mamsira araka ny filazan'ny Paoly azy mitondra fahasoavana ho an'izay miaina mba ho teny manasitrana mitobalsama ho an'izay miaina fa tsy fandratrana hitondramin'ny olona fo maratra indray dia mba toy izany koa riavana marina manana ny radio tsika izao miasa eo ny televiziona mandeha ny Facebook samihafa mba tsy ho fitaovana ho ampiasaina hoentina hanimbana hampielezana ratram-poan'ny olona fifandotona fifananana baraka fanakianana izay mitondra fanimbana fa tsy manorona na inona na inona ireny atonga ny olona handositra koa azan'ny kristiana hoe zany ve ny kristiana zao zavatra soratan'ny kristiana zao zavatra aheliny samy kristiana isamy kristiana nefa no mifampiresaka anatin'izany ny olona tsy kristiana avy mahita zany any dia inona moa zany aiza no ahafahantsika mitory ny filazantsara ny fihavana tamin'izao tontolo izao raha ohatra ny zavatra ahelitsika any amin'ny Facebook rehetra kristiana fanaratsy fanala baraka mifandoto fa tsy kristiana ahitana ny hanitry ny fitiavan'ny Kristy ny fanaliana lalina riavana marary dia zany izao pentekosta zao any mba ho fotoana izay anapahatsika hevitra hamafa any amin'ny zavatra rehetra efa nahely any izay rehetra izay raha vakin'ny olona tsy mino dia ahatonga azy hitsara ny kristianina ho olona tsy azo namana mihitsy ary mety tenena mihitsy mane raha izao ny kristianina soa ihany tsy mivavaka hay ve izao zany kristianina zany mba ho voafafa avokoa zany mba ho feon'ny fitiavana ho feon'ny fihavanana ho feon'ny fifamelan-keloka ho feon'ny fiombonana no hoen'ny olona avy amin'ny kristianina soratra mitaona ho amin'ny fahatsarana sy ny fiadanana no hiely eto amin'ity fireneny amin'ireny tambajotra samihafa ireny manomboka izao ka hifarana hatreo ho foafafa avokoa ary tsy hitointsony ireo fanelezana soratra sy zavatra samihafa ady hevitra tsy mahasoa akory kanefa dia andaniana ronto sy fotoana sy vola ahely manerana izao tontolo izao hivelomy ireny fitiavana vokatry ny fanahy masina izay riavana malala no afatra iray tian'ny tompo hifampahirezantsika ty pentekosta raika amin'ny 20 ity ary dia apetraka amintsika zany indrindra ao anatin'izao fotoana fiboana ao anatin'ny coronavirus zao izay indrisy moa zany fa dia manatratra manomboka any amin'ny tokantrano misitsika tsiraray avy zany satria atotanisa iraisam-pirenena fantatsika rehetra hoe tao anatin'izao coronavirus zao dia ny tombo be mihitsy ny olona nangataka fisaraham-panambadiana
tombo be mihitsy nisandrindra nangataka fisaraha-panambadiana satria miara-monina zany le mpivady dia manjary miady ngamba tonga marin-dratsy le fomba fitentsika malagasy hoe ny avakiana tsy hiaraha-monina tokoa ngamba dia nanjary zany ny zavatra mitanga ho tsia mba amin'izao pentekoste zao re ivelomy reny fitiavana raiso marina reny fanahy masina dia keo hiasa marina reny fanahy masina ao aminareo mivady mba mifarana amin'izay miady saika andehanany andotsika anao divorce ho eny amin'ny tribunal mba faranana eo zany fa ny fanahy masina ne keo hiasa hamerina amin'lohan'ny fifankatiavanareo nareo mianakavy eo manomboka ao toko an-trano zany amin'ny mpianakavy eo mba isy fifamelan-kely koa tokoa iainana dia mihitatra mahatratra ny fiarahamonina mihitatra mahatratra ny fiangonana mihitatra mahatratra ny firenena iray manontolo dia hotahina re ty pentekoste sambatra satria atsiaro ianao fa mitobaka eo amintsika rerem-behivavy omen'Andriamanitra antsika amin'ny fanahy masina ary havaoziny zany fanahy masina zany amintsika ny fitiavana avy aminy ka hoanitra mameriveriny zany fitiavana zany hamerina ny tokantrano tsirairay avy ny fikambanana ny fiangonana ary ny firenena iray manontolo iny izao tontolo zao azy eo an'Andriamanitra ireny ny voninahitra fa sambatra mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehova sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Riavana malona an'izany afatry ny tompo zany dia inona fa samy no tsilovo ny fanamasina avokoa itsika rehetra ka mianjaanja eo anatrehany ny fahotantsika andeharintsika iaiky ny elokontsika sy fona eo anatrehany tompo. Misaotranao zahay ry Jesosy Kristy tomponay noho ny teninao fa ny teninao rery ihany no fahamarinana. Misaotranao zay ry fanahy masina izay mandresy lahatra anay ny amin'ny fahotanay, mampiaiky anay ny elokay ary dia indreto izahay miaiky ny fahotanay eo anatrehanao, napariparinao
taminay tsy fahamarinanay koa mifona aminao izay no ny amin'ny rany Jesosy Kristy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana. Diovy amin'ny ranao izay dia avozy amin'ny alalan'ny fanahinao ny fiainanay mba ho feno ny fanamasina isan'andro izahay ka ho hitataratra eo amin'ny fiainanay, amin'ny asanay, amin'ny fitondrantenanay, amin'izay rehetra ataonay na inona na miafina na miariary fa feno ny fanamasina izay vavolombelon'i Kristy izay zanak'Andriamanitra izay fanasin'ny tany sy fahazavan'izao tontolo izao izay dia misaotra mankasitraka anao izahay noho ny famelanao ny elokay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana, raiso amin'ny finoana sy ny fahatokiana azy ny teny famelan-keloka izay omen'ny Tompo ho anao. Fa hoy ny Tompo, fa omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo, ary ho esoko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo, ary ny fanahiko no homeko anareo ka ahatonga anareo andeha araka ny lalako sy tandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. Fa ahazo iry anareo amin'ny latsahan'ny fanamasina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodea sy Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona tena ko aza menatra ny ho vavolombelon'ny Tompontsika. Hoy ny Tompo aminao, anaka voavela ny elokao, ary amin'izao sisa izao ampanjakao amin'ny fiainanao ny fanamasina. Fa sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Amen. Andeharintsika anambara ny fahazoantsika antoka ny famelan-keloka ary ny finoantsika ny fanamasina amin'ny alalan'ny fanikam-pinoana apôstôlika imbonantsika mpindretra manerina n'izao tontolo izao manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjine, nijalona napaka Pontius Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa. Avy any ny viny tsara ny velona sy ny maty, mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao,
ny fiambonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. andeha sika iombona ao anatin'izao vavaka fangatahana izao. Misaotranao zay Andriamanitra rainay noho ny amin'izao fotoana sarobidy loatra izao dia natserovana ny nanomezanao ny fanahy masina ho an'ny fiangonana. Misaotranao zay fa ankehitriny dia mbola mahatanteraka izany koa ianao, koa angatahana fatratra ary irina fatratra Tompo mba ho velona ao am-pony ny fiangonana izany hery ny fanahy masina izany. Anana ny hery androaka ny asan'ny maizina, hiala amin'ny fahazaran-dratsy, hiala amin'ny fandriky satana ary tonga olona miova fo araka ny fonao Andriamanitra. Mivavaka aminao zay ho an'ny firenenay, mbola ao anatin'ny ady sarotra Tompo, ary mbola voagejany fahotana maro, mbola voagejany kolikoly sy ny ditra isan-karazany zava-matomelona, ny laingy, ny zavatrafa rehetra Tompo, mamindra fo amin'ny firenenay ary angatahana indrindra ny asanao mahagaga anafaka ny firenenay amin'ny aizina izay misy azy. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Vavaka aminao zay ry Tompo Andriamanitra ay, ho an'ireo havanay rehetra ao anatin'ny tsy fahasalamana, na any amin'ny toeram-pitsaboana zany, na any amin'ny tokantranony any, dia ianao amangy azy reny ka aneo aminy fandiakapoka taminao ry Tompo no nanasitranana anay, ka dia anampy ny ankonana ianao amin'ny fitsaboana, amin'ny fanafody, amin'ny arabola, ary ianao koa no ijery ireo mpiasa ny fahasalamana, anome hery, anome fahendrena, hiaro azy amin'ny ratsy sy ny aretina rehetra, ary anome ho azy ireo ny toe-panahy araka anao. Dia hitanao ireo olona tsiraray avy eto amin'ity firenena ity, ao anatin'ny fahantrana, ao anatin'ny tsy fahampiana, miaina ao anatin'ny tsy fandriampahalemana, malala ny olana any tsiraray avy izay manaraka an'izao fandaran'izao ianao ry Tompo Andriamanitra, dia vangio amin'ny alalan'ny fanahy masina, ho vita fihavanana amin'ny Andriamanitra, ho tonga zanak'Andriamanitra, dia ny zanakao ny asan'ny tananao Tompo dia adidinao irery ihany. Koa dia farananay izany vavaka izany, amin'ny alalan'ny vavaka nampianarinao Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, hatao any ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra, omeo anay ny izay hanina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tanteraka aminareo ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra ny fanantenanany hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny fononareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Natolotra antsika teo ny fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra, niarahana tamin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, notarian'ny mpitandrina Randriamalala Emmanuel, ary ny toriny ten'Andriamanitra kosa ny filohan'ny FJKM Dr
ny irako Andriamasoa Ami Tandrina.